ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Androany fa 30 ny volana marsa 2022 dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray ry havana, ary manolana ny fiadanan'ny Tompo ho eo amin'ny tokantranontsika tsirairay izay manaraka sy miaino izao mofinaina izao. Misaotra ny Tompo sika fa mbola afaka ihany koa mifandray amin'ny alalan'izao fitaovam-pifandraisana izao, ary isaorana ihany koa ireo teknisianina izay mikirakira izany. Dia mbola mampitombola amintsika hatrany anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Andisika hivavaka, misaotra sy hiteran'Andriamanitra. I Andriamanitra ray zanaka fanay masina, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Saotranao izay fa mbola nomenao indray izao tomblandrom-pahavelomana izao, mbola ahafahanay miantso ny anaranao. Saotranao izay fa ny fahasoavanao tokoa no mbola tsy nalandritranay, ka na dia eo aza ny areti-mandringana izay miparitaka eto amin'ity taninay ity, dia tsapanay tokoa fa ianao mbola niaro sy nitantana anay ka nahatraranay izao maraim-baovao izao indray. Saotranao izay Tompo fa mbola omenao ihany koa izao fotoana izao, mbola ahafahanay indray mianambara ny teninao. Ianao ny tompony teny, fa fitaovana eo am-pelantananao izahay hanambara izany. Ka mitenena Tompo fa volona kiaino anao ny olonao. Ankehitriny dia mangataka ny fananao masina, ameno ny fonay na izahay izay hanambara izany hafatra izany, na ireo izay hiaino sy manaraka izany hafatra izany, dia mba hahita zava-tsoa ao anatin'izany teninao izany. Dia betsaka ny zavatra tiana hiambara eo anatrehanao ry Tompo, fa fantatray fa ianao mahalala izay mahasoa anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no andrinay sy angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra izay mpanjintsika mandritra ity volana marsa ity moa dia manao hoe mampiorana ny mino ny fizahan-toetra. Ka ny mofinaina anjarantsika androany dia izay ho hitantsika ao amin'ny boky ny Salamo fa 7:20, raisina eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12:20. Dia isika hamaky izany. Jehovah mihaino ny rariny mandrenesa ny fitarainako, atonga ilany ny sofinao amin'ny fivavako. Avy amin'ny molotro tsy misy fitaka, hivoaka avy eo anatrehanao ny fitsarana, ny masonao hijery marina. Nizahan-toetra ny foka ianao, namantatra ahy no ny alina. Nizahan-toetra ahy tamin'ny memy ianao, fa tsy nahita na inona na inona. Ny vavako tsy hafa no ny eritreritro, ny amin'ny asan'ny olona dia ny teny ny molotrao. No nitandremako tsy ho amin'ny lalan'ny mpanao ankeriny. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Izaho miantso anao ka mamaly ahy ianao Andriamanitra. Atongilano amiko ny sofinao ka iano ny teniko. Ataovy mahagaga ny famindraponao ny mpamonjy amin'ny tananao ankavanana, izay olona mialoka aminao, mba tsy ho azo ny fahavalo. Arovo tahaka ny anak'Andriamaso aho, afeno ao ambanin'ny aloko ny elatrao, mba tsy ho azo ny ratsy fanahy izay mampahory ahy. Dia ny fahavaloko masika izay manodidina ahy. Efa mirimbelona izy, teny miavonavona no aloky ny vavany, manodidina anay amin'ny alehanay ankehitriny izy. Vandrininy apotrany amin'ny tany izahay. Ny fijery azy dia tahaka ny liona noana tahamiravira, sy tahaka ny liona tanora mamitsaka ao am-pieriana. Amen. Ray masina, malamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mamarana ny lohahevitra izay no mpanjintsika nandritra ity volana marsa ity indray isika ry havana, dia ny hoe mampiorina ny mino ny fizahan-toetra. Betsaka tokoa ny hafatra niraisintsika tao anatin'izany mikasika izany fizahan-toetra izany. Indrindra ireo nanjoro eo mpanompon'Andriamanitra toa andry Joba, Abrahama, Mosesy, fa ny horesantsika androandray dia ny mikasika ny Davida. Isan'ny vavaka ataon'ny olona mila voja amin'Andriamanitra tokoa raha ity Salamo 7:20 ity. I Davida no nanoratra azy ity. Fantatsika tsara fa i Davida dia tanteraka raha tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, ka raha tao anatin'ny fahoriana izy dia nitalao tamin'Andriamanitra ka namorona izao vavaka izao.
Satria araka ny soratra masina ao amin'ny Salamo 121 izay manao hoe Andriamanitra dia mpamonjy morazy indrindra amin'ny fahoriana. Ka araka izany ry havana dia ny olona mila vonjy amin'Andriamanitra izany dia voalohany indrindra olona voasedra aloha, ary faharoa ny olona mila vonjy amin'Andriamanitra dia olona matoky ny famonjehan'Andriamanitra. Davida ry havana dia olona tena nino an'Andriamanitra, ka na inona trangany tsy eo tamin'ny fiainana dia fantany fa avy amin'Andriamanitra avokoa izany. Tsy izay rehetra mila vonjy amin'Andriamanitra koa nefa dia hoenon'Andriamanitra avokoa, fa araka ny soratra masina manao hoe izy ilay mpandinika ny fo sy ny vo, sao dia vavaky ny olona manaiky azy eo amolotra fotsiny, fa ny fony kosa manalavitra azy. Sao dia vavaka ny manao an'Andriamanitra ho parasetamolina fotsiny, ka rehefa afaka ny marary dia adino izy. Tandremo ry havana fa Andriamanitra dia tsy azontsika hanafenana na hiatsaram-belatsia, fa Andriamanitra dia malala ny toe-po sy ny fanahintsika. Ary Davida dia malala fa fantatra Andriamanitra izany tao am-pony izany, araka ny andininy voalohany eto amin'ity Salamo 120 ity. Izany hoe na dia be fitiavana sy faharopo aza io Andriamanitra io dia misy zavatra takiany amin'ny olona mila vonjy aminy, fa tsy mandeha ho azy amin'izao. Nahoana moa ry havana no sedraina ny zavatra iray? Sedraina ny zavatra iray mba hahafantarana azy na izy na tsy izy, na sandoka na tsy sandoka. Raha volamena na volafotsy ohatra dia sedraina amin'ny afo na ny memy, ka raha tena izy dia tsy miova fa vao mainka aza mamiratra. Davida dia manambara fa nozahan'Andriamanitra toetra tamin'ny memy eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 4 eto amin'ity Salamo 120 ity. Matetika tokoa ry havana dia ny olona mino, ny olom-boafidy, ny olom-boantso no hiaran'izany fizahan-toetra izany. Ary isan'izany Davida izay nanao izao vavaka izao. Ary ny tenin'Andriamanitra ary moa dia efa manambara ao amin'ny Petera voalohany 4:12 moa dia efa mampiomana ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpino araka ny teniny izay manao hoe asa gaga ny amin'ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo. Ao anatin'izany fizahan-toetra izany no ahafantaran'Andriamanitra ny tena olona, ka tsy mivadika aminy na dia mafy aza ny ady sedrainy. Tea hita ny finoantsika izy raha tena miorina tokoa, satria tena misy tokoa ny kristianina rehefa sedra ny ady sarotra dia miverin-dalana, mitady vahaolana amin'ny zavatra hafa. Toa adino ilay Andriamanitra amaha izy azy, dia ilay Andriamanitra mpamonjy, mpanafaka. Mila miorina tsara isika ry havana amin'ny finoana an'Andriamanitra. Ary raha tsaroantsika izany tantaran'i Joba, na dia tao anatin'ny fahoriana ary izy dia fantatsika tsara fa tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy, na dia tena mafy aza izany fizahan-toetra niatra tamin'izany. Ary izany ry havana no entina hampaherezana antsika izay mandalo ady amin'izao fotoana izao. Tsarovy fa hitan'Andriamanitra io adinao io, tsy mandeha irery ianao fa manana an'Andriamanitra miara-milanja aminao azany, satria Andriamanitra dia tsy mampitondra izay tsy zakantsika araka ny teniny ao amin'ny Korintianina 1:17 izay manao hoe tsy misy fahoriana sy fakam-panahy mahazo ny olona afa-tsy izay zakan'olombelona ihany, fa ny finoantsika sy ny fahatokiantsika azy, izay no tena tadiaviny amintsika ry havana. Ny olona mila vonjy amin'Andriamanitra koa ry havana dia olona matoky ny famonjeny. Ny olona mino an'Andriamanitra na dia mandalo fizahan-toetra aza dia tokony hatoky tanteraka ary ino fa afaka manao an'Andriamanitra ho fialofany, izany hoe mialoka ambanin'ny elany, toy ny ataon'ireny koa ny zanany. Ka na dia mafy aza ny ataony fahavalony dia matoky ny fiarovandreny azy izy. Andriamanitra dia miaro sy mamonjy ny mpanompony. Andriamanitra dia tsy mijery fotsiny fa mandray an-tanana ny fiainany araka ny teniny hoe ao amin'ny Eksodosy 3:10-14 izay manao hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Dia toy izany koa isika ry havana mba hay atoky ny hery sy ny fahefana izay ananan'Andriamanitra, hay atoky ihany koa ny fiarovana sy ny famonjena ataon'Andriamanitra, mba tsy herikerika hetsy sy heroa na hitoky amin'ny zavatra hafa. Matokian'Andriamanitra ry havana fa efa nentin'ny Tompo teo ambony hazo fijaliana daholo izany ady izany. Matokia ny fanasam-pamonjena izay nitanterahan'i Jesosy Kristy izay nitondrany ny adintsika rehetra teo ambony hazo fijaliana, ka tsy tokony hanana hiadsika na inona, indrindra fa isika mpanompon'Andriamanitra manoloana ny ady, satria Andriamanitra ilay tompony hery rehetra no mampahery antsika. Eto am-pamaranana dia aoka ho tsaroantsika ry havana fa Andriamanitra na dia mampandalo ady sarotra aza
na dia mizaha toetra ny mpanompony aza dia tsy manala baraka azy fa maneho ny volonany satria araka ny teniny ao amin'ny Malakitoko 7:9 izay manao hoe ka dia ho hitanareo ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra fa ho amintsika kosa ny fiadanana. Amen. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay fa mbola niteny taminay indray ianao tamin'ity anio ity. Dia mba ho tafapahaka any amin'ny fony izay rehetra ny haino izao hafatra izao anie ny hafatra izay tiana ho ambara tao anatin'izany. Vavaka izahay ho an'ireo izay mandalo ady, ireo izay mitebiteby sy matahotra indrindra ny amin'ity aretina Covid-19 ity, mampahirezinao amin'ny alalan'ny fananao masina ihany koa anitsy sy anova ny lalan-disonay mba hataterahanay ny sitraponao. Vavaka izay ho an'izay rehetra marary na aiza ny toerana misy azy, ianao hanasitrana ny aretina rehetra satria ianao ilay efa nitondra ny aretinay teo ambony hazo fijaliana ary niakapoka taminao tokoa no fanasitranana anay. Taio ny asa fitoriana filazantsara rehetra izay atao eo anivon'ny FJKM ny sinota lehibe izay ho tanterahana ny sambava ny volana ao Aogositra. Vavaka izay ho an'ireo izay manana andraikitra rehetra eto amin'ny fitandremana misy anay mba hiasa amin'ny fahazotoana sy fahatahorana anao hatrany mba hiseho ny voninahitra ao. Raha misy ny dera ny laza ny voninahitra dia ho anao irery ihany ry Andriamanitra io ary sitraka indrindra ny mamarana izao vavaka izao amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe rainao io izay lehilanitra ho avasiana ny lehilaranao ho tongana ny fanjakanao ary atao ilay sitraponao ety an-tany ny lehilanitra meona ian'io izay akasaranay ary mamelany lekay tany amelana izay rehefa taminay ary atafotona ny fahafanana fa manafahana amin'ny ratsy fa hanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia raisom-pinoana ry havana ny tsodrano izay tononao anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amin'ny fanahintsika dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny alalan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.